Amin'ny fifaliana indray ry havana no iarabanantsika mpianakavy finoana ka dia ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra avo-petraka fa iva fijery ianao a. Andriamanitra manakaiky anay amin'ny fotoana rehetra, ilay Andriamanitra efa nanetry tena taon'i Jesosy Kristy ka tonga niara-nonina taminay. Ny dera sy ny laza ny voninahitra no atolotra ho anao, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ankehitriny kosa izay mahatsapa ny fiandriananao sy ny voninahitrao, mahatsapa ny famirapiratany voninahitrao amin'ny tavanay tsiraray avy, dia indreto manahandratra ny feonay hideranao. Fa sitrakay tokoa Tompo ny ho velominao isan'andro amin'ilay teny soa sakafo, ilay sakafo sarobidy hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa hazavao aty am-ponay ny teninao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy amin'ny alalan'ny fanahy masina mpanazava. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika indray ry havako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika eo amin'ny filazantsara araka amin'ny Marka toko voalohany ny 14 hatramin'ny 15. Filazantsara araka amin'ny Marka toko voalohany 14 hatramin'ny 15 farany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy, sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka naninditra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny habokany ka dia nadio izy. Ary namay-petra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe: tandremo tsara mba tsy hisy ho lazainao na amin'iza fa mandehana miseho amin'ny mpisorony, ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra niharihary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araka amin'ny Marka ry havako malala, ilay antsoina koa hoe filazantsara ny maika. Ahitantsika matetika ny fitenin'i Jesosy hoe: ary niaraka tamin'izay, ary noho ny avy teo izy dia nankary niaraka tamin'izay, entina ilazana fa maika ny filazantsara, maika ny fitoriana, maika ny famonjena izay tanjona lehibe ao anatin'ny filazantsara iray manontolo. Manasongadina araka izany ny maizy azy an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tian'ny soratra masina ambara. Ary eto amin'ity mofinaina antsika anio ity, mahavelo-panontaniana ny amin'ny hoe: iza marina moa Jesosy? Iza marina moa Jesosy? Ny filazantsara efatra, ary indrindra fa ity filazantsara araka ny Marka ity dia miezaka manome valiny ny amin'izany fanontaniana izany. Eto amin'izao mofinaina izao ary dia valiteny roa no omeny ny soratra masina antsika raha manontany hoe: iza marina moa Jesosy? Ny voalohany
I Jesoa ilay mamerina amin'ny laoniny ny fiainana. I Jesoa ilay mamerina amin'ny laoniny ny fiainana. Indro nisy boka tonga nitaraina tamin'i Jesoa nandoalika teo anatrehany ny amin'izay hanadiovana azy. Ary dia hitantsika teo fa tsy nisy fisalasalana mihitsy tao amin'i Jesoa na kely aza ny amin'izay ahafahany manadio azy. Hoy Jesoa, hoy ny voalaza eo amin'ny 1:20 sy ny 2:20 manao hoe, ary Jesoa dia honena azy ka naninditra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny abokany ka dia nadio izy. I Jesoa ilay nanova ny fiainan'ny boka ho tonga madio. Raha resahana mantsy ny teny hoe boka dia azo anambarana na sary anehoana ny fahasimban'ny nofo, fahasimban'ny hoditra, ny faharavan'ny endrika izay nisy azy hatrany am-piandohana. Izany hoe ny olona boka dia azo heverina fa niala tamin'izay maha izy azy teo aloha, niala tamin'ny izay nahariana azy voalohany, ka dia ahitana fahasimbana ny fiainany. Fa ny asan'i Jesoa kosa zany eto dia mamerina amin'ny laoniny izany faharavana, izany fahasimbana, izany fialana tamin'ny maha izy azy an'ilay boka izany, ka nahatonga azy niteny manao hoe mety aho madiova ianao. Dikany hoe madiova ianao zany dia azo tenenina koa hoe aoka hiverina amin'ny laoniny ny hoditra aho, aoka hiverina amin'ny mahaenao anao ianao, ho tafarina izay simba sy rava eo amin'ny fiainanao. Ravako malala ao amin'ny Tompo, tena asa manokan'i Jesoa mihitsy zany ity famerenana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fiainan'ny olona ity. Tsy ny an'ity boka ity ihany no hitantsika narenin'i Jesoa ny fiainany, fa hitantsika koa ilay vehivavy izay azo olantanana nijangajanga. Raha toa ka fitoraham-bato no efa nandrandray ny maro sy ny andrasan'ny maro taminy, i Jesoa kosa nanarina ny fiainany ka niteny manao hoe izaho koa tsy manameloka anao, mandehana amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Tafaverina amin'ny fiainany voalohany indray ilay vehivavy janga. Ravako malala ao amin'ny Tompo, azontsika ambara araka izany fa i Jesoa no maka amin'ny toerany voalohany ny toeran'ny assistant social izay mamerina eo anivon'ny fiarahamonina ny olona anankiray. Tena insertion sociale ngeza be mihitsy izao nataon'i Jesoa izao, na le boka izay ny atakatahan'ny olona tsy afaka mifandray amin'ny olona nosotraniny mba ho afaka hiverina eo anivon'ny fiarahamonina indray. Tahaka izany koa ilay nitany saina teo, ilay vehivavy azo nijangajanga izay efa halan'ny olona no naverin'i Jesoa hiaina eo anivon'ny fiarahamonina, hiverina amin'ny fiainany teo aloha indray. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ho antsika ankehitriny ihany koa, na iza na toy inona endrika faharavana, fahasimbana, fialana amin'izay maha izy azy, eny fahalotona izay mahazo, na toy inona endrika faharavan'ny fihavanana na ny fahasimban'ny fifandraisana, na toy inona hadirin'ny ratrapo sy ny fahakiviana izay mety manjoka mahatonga ny fiainanao ho rotika sy ho simba, eny mihevitena ho tahaka ny boka ka ho alan'ny fiarahamonina sy hiatakatahan'ny olona mihitsy azy. Tsarovy i Jesoa ilay mamerina amin'ny laoniny ny fiainanao,
Tsarovy Jesoa lay afaka mamerina amin'ny laoniny ny toe-javatra izay nisy teo aminao. I Jesoa lay miteny manao hoe mety aho mahadiova ianao. I Jesoa lay miteny manao hoe mety aho aoka hiverina amin'ny laoniny ny fiainanao, aoka hiala ny faharavana sy ny fahasimbana, aoka hiverina amin'izay mahaenao anao ianao. I Jesoa lay miditra amin'ny fiainanao, dia Jesoa izay mamerina amin'ny laoniny, manangana indray nefa rava, manamboatra indray nefa simba, mampahery tsy mampitraka izay mitanondrika, ary indrindra i Jesoa ilay manana anjara toerana lehibe amin'ny fahariana vaovao eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra faharoa ry havana malala izay valim-panontaniana faharoa izay omeny ity mofinaina ity ny amin'ny hoe iza marina moa Jesoa. Ankoatra ny maha Jesoa mamerina amin'ny laon'ny fiainana, dia i Jesoa ilay Andriamanitra miafina nefa miseho. I Jesoa ilay Andriamanitra miafina nefa miseho. Rehefa mamaky isika manomboka ao amin'ny 7:7 hatramin'ny 5:7, dia misongadina ilay teny hoe Jesoa namay Petra mafy nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampely izany zavatra izany. Ny filazantsara araka marika manontolo mihitsy no manasongadina ny foto-kevitra teolojika lehibe anankiray manao hoe ny tsy ambaratelon'ny Mesia na ny ilay antsoina hoe secret messianika. Ao amin'io foto-kevitra ny secret messianika io no anazavana fa mandrakariva dia miaraka mandrakariva ny fisehon'i Jesoa sy ny fiafenany. Jesoa amin'ny ilany iray miseho ho Andriamanitra, hitantsika izay nahavitany nanasitrana ny boka, fa ankilany kosa izy dia miafina ka miteny hoe aza misehoseho, aza milazalaza, aza miteniteny, ary verina matetika eo amin'ny filazantsara araka ny marika izany. Ny hevitr'izany ry havana dia manasongadina n'ilay Jesoa Andriamanitra miafina nefa miseho. Jesoa ilay Andriamanitra miafina nefa miseho, dia ilay Jesoa izay manao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona, Jesoa izay maneho ny asa-pamonjena lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona kanefa miseho mandrakariva amin'ny endrika fanetreteny izany. Raha entintsika hazavaina amin'ny zavatra hitantsika kokoa anie, dia mifanindran-dalana amin'ireo vanim-potoana samihafa izay nisehoan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany izany, tahaka ny hoe tonga ny Mesia nefa tany am-pihinanam-bilona. Ilay Mesia tonga dia ilay Andriamanitra miseho, fa ilay izy tany am-pihinanam-bilona dia ilay izy miafina. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny vanim-potoanan'ny Paska ohatra, tsaroantsika tsara fa ny Paska dia mitondra fanavotana lehibe ho antsika, kanefa mialohan'ny Paska dia nandalo ny lalan'ny hazo fijaliana ny Tompo. Iny lalan'ny hazo fijaliana, ilay noenjehana, ilay nosamborina, ilay noadinina, ilay nokapohina, ilay nororaina, ilay nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana, ilay maty, iny ilay Andriamanitra miafina. Fa rehefa avy eo hitantsika indray ny fitsanganany avy tarin'ny toeran'ny maty sy ny fiakarany tamboninahitra, ilay Andriamanitra miseho. Izany hoe izany ry havako malala dia mifanindran-dalana amin'ny toetran'Andriamanitra mihitsy izay naseho tao amin'i Jesoa ilay hoe Andriamanitra miafina nefa miseho. Dikan'izany ry havako malala dia te-haneo mandrakariva izy an-daniny ny maha Andriamanitra azy, fa ankilany ny amin'izay fomba anarahantsika ny lojika ny fiainana.
tsy hiandrandra fahagagana na mirakla lava izao, ary zany natonga an' Jesosy niteny taminy amina hoe mandehana miseho amin'ny mpisorona mba ho araka ny lalàna izay misy ny fanasitranana izay natao, mba hanaraka ny lalàna izay misy, mba hanaraka ny lôjika ny fiainana, mba hanaraka ny fandaminam-piangonana ny fahasoavana no raisinao avy tamin'Andriamanitra. Tsy avy hatrany sika dia aneo mandrakariva ny hadirin'ny fahagagana izay ataon'Andriamanitra, fa hiditra amin'ny zotra ara-dalàna kosa ka hanaraka ny fitsipika sy ny fandaminan'ny fiangonana. Ary hitantsika rehefa avy eo ilay mbola le Andriamanitra miafina nefa miseho ihany no hitantsika fa na dia tsy nahazo niditra tao an-tanàna intsony aza Jesosy, dia ny olona indray no tonga manatona azy na dia tany an-tany foana aza izy. Zany rehetra zany ry havako malala dia manasongadina amintsika ny toetran'Andriamanitra na ny maha izy azy, ny fiizian'Andriamanitra izay manasongadina amintsika fa manana hery izy, manana hery be fanetretena, manana fahefana kanefa maneho mandrakariva ilay fanetretena lalina tao aminy. Fa anjarantsika kosa tahaka izay nataon'ilay boka izay nodiovina no manambara, maneho ny manaparika ary indrindra ny mampiariary ny asa lehibe izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika. Raha fitinina izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe apahany kely amin'izay maneho ny maha-Andriamanitra azy, na ihany koa ny amin'ny valo fanontaniana hoe iza marina moa Jesosy no nomeny ny mofinainantsika androany, kanefa apahan'izay miantraika mivantana amin'ny fiainantsika, ilay anovan'Andriamanitra ny tontolo-piainantsika izay lo sy rava simba no ny amin'ny antony maro samihafa no anarenan'Andriamanitra indray ny fiainantsika ho amin'ny ho avy rehetra koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa isika kosa hanambara an'izany ho amin'ny manodidina rehetra. Hivavaka isika. Misaotra anao sy mideranao Andriamanitra noho ny fitondranao soa ny fiainanay. Misaotra anao sy mideranao Andriamanitra noho ianao ilay Andriamanitra izay mitantana ny fiainanay ka mahatoy izao anay. Misaotra anao Andriamanitra fa tsaroanay marina tokoa, fa miasa mahery teo amin'ny fiainanay ianao ka ny fiainanay izay simba, rotika, potika, rava tamin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra, tamin'ny fifandraisana amin'ny manodidina anay, tamin'ny fifandraisanay amin'ny fiarahamonina, tamin'ny fifandraisanay any amin'ny fiangonana, amin'ny fifandraisanay eo amin'ny ankohonanay, dia ianao Andriamanitra vonona hanarina izany ka dia mitondra ny fiainanay rehetra eo ambany fahasoavanao izahay. Mivavaka manokana izay amin'ity andro anio ity ho an'ireo tokantrano, ho an'ireo ankohonana rehetra izay manana faharavana, manana fahasimbana, manana fifandraisana izay niala tamin'ny voalohany Jesosy malalo. Ianao amerina amin'ny laoniny, ianao no angatahanay andravona indray, eny ianao no amerina amin'ny laoniny sy hanasitrana ny disadisan'ny mpivady, ny mpianaka, ny mpiray-tam-po, eny izay rehetra hita eo anivon'ny ankohonana. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny fanantenanay izany vavaka izany. Amen.